Dia mbola faly miaraba-tsika rehetra indray ampifaliana ny arabako anao amin'ity andro alatsinainy ataoko hoe mavesabesatra foana moa ny alatsinainy satria rehefa avy ny ala sasatra isika tamin'ny farany herinandro dia tsy maintsy hiatrika asa aman'andraikitra maro samihafa dia somary atao hoe ao anatin'izay vesatra izay kanefa zavatra anankiray nanodinako ny saintsika dia izao hoe na manahoana mety ho avesatrany dia tsy tokony ho izay no hiankinantsika amin'ity androany ity fa tena hoe hiankina amin'ilay fomba fisainana hoe matoa zah mbola velonaina, matoa zah mbola ohatran'izao mbola manana an'izao orinasa izao, mbola manana an'izao fianakaviana izao, mbola manana asa, mbola afaka mitsangana, mbola afaka mijoro, mbola afaka miteny, dia misy antony ao, misy fitiavana nasehon'Andriamanitra ahy ao. Ary tsy niankina tamiko na ny toetrako na izay mety ho momba rehetra fa ny fitiavan'Andriamanitra. Izay atao hoe mbola namindra fo tamiko taminao ary izay mbola mahatoy izao antsika. Fitiavan'Andriamanitra izay mbola mitondra fanantenana ho azy ho anao foana. Na inona zavatra mitranga dia tiako be mihitsy ilay teny hoe nihiran'ny Ritsaransolona be hoe miaizy pito izy rehefa manomboka miaizy pito zany dia izay no manambara fa efa akaiky ny fahazavana. Arakaraka ny ataontsika ohatra hoe amin'ny 2 maraina amin'ny 3 maraina izy zany efa maizina be kanefa efa manakaiky ny fahazavana. Izany natao hoe miaraka amin'Andriamanitra. Na dia atao hoe mandalo ady mavesatra isan-karazany aza dia misy fanantenana ao amin'Andriamanitra. Dia tena tiako be ny izaranao amin'izay ary na manahoana mety ho planina na zavatra ratsy kendren'ny satana atao amintsika na kendren'ilay ratsy na kendren'ny fahavalo dia izao aza izay no banjeninao fa ilay fitiavan'Andriamanitra izay afaka mampandrisy atsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ilay fitiavan'Andriamanitra izay afaka manampy asa ianao. Ilay fitiavan'Andriamanitra izay afaka manolo-tsaina atsika sy ianao amin'ny zavatra sarotra. Ny fitiavan'Andriamanitra izay afaka somary ataoko hoe mety tsy tiantsika rehetra izany hoe fitiavana manafay izany fa indraindray tena tsy maintsy fahaizana kely aloha ny olona izay atao hoe mety nanao zavatra tsy mety. Izay tiako izy ny anariko sy fahaizako araka ny teny amin'ny Apokalipsy 7:7-20. Kanefa na izany na tsy izany aza dia tsy hoe fitiavana te hanafay fotsiny fa fitiavana te hanana ny tsara, te hanamboatra ary tsy hoe Andriamanitra rery no mahita fifaliana amin'izay fa na izasy ianao izay tao anatin'izay fanamboarana izay dia hiteny hitsambikimbikiny hoe soa ihany nisy nanenjika, soa ihany nisy nanaratsy, soa ihany nisy nanao an'izao satria arakaraka nisy izay zavatra izay no nahatonga niezaka ny anao zavatra tsara foana ary nahatonga niezaka nitady an'Andriamanitra bebe kokoa ary izany no ataoko hoe fifaliako satria maro ny enzika izay nahazo anahy, misy ny zavatra tena tsy nety nataoko izay ataoko hoe tsy hanenjehako ny mpanenjika akory fa vao maika raha tena hoe te hisotra ary tena efa nisorako moa ny olona tamin'izany fotoana izany. Tena hisorako ny amin'izay mety hoe fanenjehana fa na izany na tsy izany dia izao ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra miara-miasa asoa antsika. Dia aza kivy raiso daholo ny zavatra rehetra izay miseho amin'ny fiainanao dia omeo an'Andriamanitra dia ambarao amin'Andriamanitra listio mihitsiny ti na tsara io na ratsy io dia atorory anazy. Misy toetra izay mety hoe manavesatra antsika sy ianao sanatria ohatran'ireny hoe asa ataoko hoe hao fotsy ve na hao na tsy haiko izany anaty akanjonsika ny hao fotsy angamba ny anaty akanjo. Arakaraka ny amelantsika sy ianao azy ao anatiny ao fa tsy asorintsika sy ianao dia izy na ny zavatra mitranga ianao ihany no tsetsefiny ao, ianao ihany no hijaly satria tena maty nididy sy ny sisa. Mety tsisy mahita ilay izy ety ivelany fa mikaikitra anao anatiny ao ihany. Maro ny fahotana, maro ny toetra ratsy, maro ny zavatra izay mitapify avelantsika iraikitra ao anatintsika ao tsika ihany no tsy maintsy ataoko hoe mizaka ny zavatra tsy mety amin'ny farany. Fa andao androany amin'izao alatsinainy izao hiaraka nomboka tsika sy ianao hijery angataka ny fanamasintsika hitsilo an'izay hampafantatra antsika amin'izay zavatra tsy mety izay dia ho hitanao fa rehefa atolotritsika an'Andriamanitra daholo ireo zavatra ireo nisehoan'i Jesosy dia izao handrava ny asan'ny devoly, hanapotika an'izany rehetrarehetra izany
anapotika izay zavatra mety mikiky sy mitsetsitra anao any io fahotana io, andravana io fahotana io, mba ananantsika sy anao fahafahana, ananantsika sy anao fiainana vaovao, fomba fisainana vaovao. Tsy hoe ny ampialantsika eto amin'izao tontolo izao dia hoe mila miala eto tsika fa raha eto tsika dia ohatr'izay foana, fa tsy ampialantsika eto Andriamanitra fa ao anatin'izany dia tiantsika sy anao hiaraka andehanana. Fa rehefa miaraka mandeha miaraka aminy foana tsika, ohatran'ireny olona ataontsika hoe miaraka amin'ny président na miaraka amin'ny filoha anankiray ianao, dia tsy te hanao zavatra hanala baraka an'iny filoha iny fa manjary lasa mety asa izay manjo anao rehefa avy eo. Fa ny ao anatin'ny sainao dia izao, ireny ilay tena mpinamana ireny dia mifampitsinjo voninahitra, mifampitsinjo ary tsy te hanao zavatra hanala baraka ny namany. Dia ohatr'izay koa tsika rehefa tena hoe miaraka amin'Andriamanitra foana, dia izao tsy te hanala baraka an'Andriamanitra mihitsy tsika, tsy te hanao zavatra hanala baraka ary tsika, fa tena hoe rehefa mba misy ary ny zavatra tena hitanao hoe zavatra tsy vitanao ny miala amin'izy dia mangatambavaka amin'ny namany tsika. Fa vaoka izy afa manana toetra ratsy ohatran'izao, fa vaoka izy afa tena misy toetra tena tiako ialana nefa tsy mety mihitsy ilay izy dia mifampivavaka. Fa Andriamanitra miasa ary mpamaly vavaka. Zay raha herinandro mahafinaritra daholo antsika rehetrarehetra, herinandro feno fanavaozana, herinandro feno fifaliana, ilay tena fifaliana avy ao amin'Andriamanitra, fa tsy hoe fifaliana izay amboamboarina, vidiana etsy sy eroa, mipetapetahana, fifaliana izay vokatry ny famelan-keloka ho azy anao. Mandram-pione.